ry Jesosy sy miteny araka ny fombana amina zay manate mahare ny feona fomana risy mana patabu si anta iteye no fatisai anehoniwo avane palmesumba inoniatakai panomenisu payeno diataka panita nanaucitu liaru finawana Alleluia. Manantitra ny fiarabana izay efa natolotra teto tamin'ny maraina dia ho tahin'Andriamanitra ny eny tsirairay avy mba ho fantatra ihany io andehantsika iroso ny famakiana soratra masina avy hatrany toerana roa atao amin'ny baiboly Amosa ny toko faha-9 Isaia toko faha-12 Amosa toko faha-9 andininy faha-12 sy ny andininy faha-14 Isaia toko faha-12 andininy faha-4 vakina amin'ny anaran'ny tompo ny soratra masina Amosa toko faha-9 andininy 12 andininy 14 amin'izany andro zany dia atsangako indray ny tabernakelyn'i Davida izay efa nianjera ro tapenako ny efa banga ao ary amboariko izay efa rafa aminy ka dia ahoriko tahaka ny taloha izy andininy 14 ary ampodiko indray avy amin'ny fahababona ny Israely oloko ka nangana ny tanàna efa rava izy ka onina ao ary anao tany moloboka izy ka isotro ny divay avy aminy anao sako izy ka hinana ny vokatra avy aminy Amosa toko faha-9 andininy 12 sy 14 izay mivakitsika izay fa andehantsika epita ato amin'ny Isaia toko faha-12 dia ny andininy faha-4 amin'ny anaran'ny tompo hatrany mamakiana ny soratra masina koa atsangany ny efa rava hatry ny fony fahagola ary amboariny ny efa laohatra amin'ny fahiny dia ho avozina indray ny tanàna rava izay efa laohatra amin'ny taranaka lasa ela tato amin'ny bokin'ny Amosa itsika
dia nresahan'ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny 11 teo amin'ny 14 ny amin'ny hoe rava, tanàna rava, izay efa rava. Tato amin'ny bokyny Isaia indray tsika dia nahita teny ihany koa hoe rava efa atry ny fony fahagola, rava efa hatramin'ny taranaka lasa ela. Raha resahana ny hoe rava dia azo dika koa hoe simba na ihany koa hoe potika na ihany koa hoe fiteny izay efa fandrentsika amin'ny fiainana andavanandro mitovitovy tika aminy: ny anjera, ny rodana, simba, rava. Misy zavatra anankitelo ho jerevantsika ao anatin'izay. Voalohany indrindra dia jerevantsika ny karazana faharavana sy fahasombana ary fahampitehana. Faharoa dia ho tarihantsika hoe fantaro ireo fototra lehibe izay mety mitarika na hiaviany ny faharavana sy ny fahasombana ary ny fahampitehana. Fahatelo maranantsika azy dia ny hoe Andriamanitra eo am-pahitana ny zavatra rava sy potika ary simba. Manasanao mba hiaino tsara, anaraka tsara dia ho azonao mazava tsara ny hafatra dia ho tahina ianao. Voalohany, karazana faharavana sy fahasombana ary fahampitehana. Efa nomenantsika teo ilay fahamaritana fa reto misy karazan-javatra vitsivitsy: fahampitehana ara-panahy, le tontolo ara-panahy, fiainam-panahy ankapobeny, fanompona an'Andriamanitra, io mety ho potika. Faharoa, mety ho potika tonga amin'ny faharavana, tonga amin'ny fahampitehana sy ny fahasombana ny ara-piainana mihitsy. Fiainan'olona be dia be mantsy no simba sy montsamontsana ary dia torotoro, ravarava, potipotika mihitsy. Zay mahatonga ny misy olona miteny hoe tsisy antony tokony hahavelomako intsony, aleoko maty. Misy aza moa dia manozona ny androny mihitsy hoe naninona loatra re amin'nisy teto ambonin'ity tany ity fa dia nanona re no dia tahaka an'izao ny fiainako zany raha tsy vita nandrindra, zany tena olona tena nidirany jeloza sy nidirana angano indrindra. Potika mantsy ilay fiainany. Totika izy miankavia olana, mitotika izy miankavanana problema ao arina, ao aloha, ny manodidina rehetra olana, zavatra mampisento, zavatra mampitomany. Efa mba niezaka ihany fa tsy nahita mangirana, ny karokaroka sy ny ady ihany saingy indrisy tsy afaka manoatra. Potika mantsy le fiainany, rava mihitsy le fiainany. Fa anankiray koa ny fahasalamana, potika. Ao amin'ny baibolitsika dia mahita karazany be dia be, tahaka ny Joba, araka ilay voasoratra ao amin'ny toko 2:17, fa tamin'indray andro
teny voaka Satana ka namely any Joba tamin'ny vairatsy nanomboka hatrany am-palady ka hatrany an-tampon-doha. Potika le fahasalamana. Vehivavy sy lehilahy maro midritridritra eny amin'ny farafaran'ny hôpitaly ankehitriny. Ao ndray ny tsy voagadra eny amin'ny hôpitaly fa toy ny faty mandehandeha satria toa tsy misy antenaina intsony. Nandramana taon'ny karazam-pitsaboana, karazana lanenina, natao zay azo natao, tsy nisy torohevitra nambara sy nilazaina taminy ka tsy nandramany nefa indrisy. Tsy mety sitrana, tsy mety mivaly olana ara-pahasalamana. Potika mantsy le fahasalamana. Fa anakiraiky misy karazana fahampitena zay mampalahelo satria le fiainam-pianakaviana fiaina tokatrano, fiaina anara-pitiavana teo amin'le mpivady ara-dalàna, zanaka sisany tambarana angamba, enatr'olona sy fiarahamonina ary tahotra ny ray aman-dreny fa ny ankapobeny simba. Mpivady tsy mifampatoky, mifampiaya. Ny ankiray tena vita nanarama détective privé mba hanara-maso tao anatin'ny fotoana zay takatry ny volany ny vadiny andefomandriny satria tsisy fifampitokisana tsony. Simba, potika, rava. Fa anankiray mety ho potika, mety ho simba, mety ho rava. Fo be dia be no mandalo fahampitena ao anatin'ny ty taranaka indray miaina ity. Carrosserie sisa fa le fo potika tanteraka. Fo maloto, fo tsy mahay mamela, fo tsy mahay manadino, fo letika, fo ratsy, fo maratra, fo simba, fo tena ao anatin'ny olana tanteraka. Faran'izay olazaiko karazana fahampitena misy efa potika sady no aviny. Tsisy ho avy azo antenaina, tsisy ho avy azo andrasana satria ny ankehitriny no mamaritra ny aviny. Dia ny tevoly sy ny feo fieritreretany no miasa sy mikika azy andro manalina hany ka ny mamoy fo sy mivary lavo sisy izay mba anjara masoandrony. Inona tsy ny mono andrasako, tsy ny fahafatesana va? Inona tsy ny mono andrasako, tsy ny fandozana ity tany ity va? Inona mono mba avenirako, inona mono mba ho avy antenaiko? Mampitany fiainany amin'ny hafa izy. Ranona tafavoaka, ranona lasa lavitra, ranona diplômé, ranona nahita sponsor, ranona dia ohatran'izao sy ohatran'izao fa zay zara efa potika no aviko. Potika tanteraka. Riavana nge tsika hitsao le fizarana faharoa fa inona mo ary iza mo no ambadiky ny fahampitena sy ny faharavana, ny fahasimbana rehetra zay ny tany saina rehetra teo. Tiako ianao iaino tsara manomboka eto. Voalohany indrindra dia ny devoly. Io no mpanjakan'ny mpanimba sy ny mpanapotika.
fiainana. Hoy manko ny Isaia 4:12 miresaka manao hoe endray latsaka avy any an-danitra ianao ry Lucifer, zanaky ny maraina, voakapenjera amin'ny tany ianao, rilaina ndripaka ny firenena. Lay namotika firenena, namotika fianakaviana, namotika olona maro, nanimba fiainam-pianakaviana, fahasalamana fiainam-piana maro. Izy no sorsan'izany. Tsy tokony hanome tsiny ny tenanao ianao, nanozony fiainanao sanatria, raha sanatria ka tafiditra ao anatin'ilay hoe manana fiainana, manana fahasalamana, manana fiainam-pitiavana, fiainam-pianakaviana, na fo na noavy izay potika simba rava ianao, fa fantaro ny marina ankehitriny ny devoly no andamosiny izany. Devoly no andamosiny izany. Hoy ny Apokalipsy 12:12 tapany faharoa, loza ho amin'ny mponiny tany sy ny ranomasina, fa midina ho aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe, satria fatany fa kely sisa amin'ny fotoany. Rehefa nisy ady tany an-danitra, tsy naresy ny devoly, resy izy. Dia nihitsana avy any nazera hoy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nazera izy, nisy apahany tamin'izy ireny teto amin'ity tany nisy atsika ity, tany an-dranomasina, teny amin'ny abakabaka, teto amin'ny tany. Fa ny fidinany sy ny fianjerany teto dia azadino tsy hitondra soa fa hitondra lozy. Io le fahampitehana, io le faharavana, io le fahasimbana. Dia hoy Jesosy ny teny, Luka 10:20, zao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Loza nge zany varatatsaka zany, tena raharaha nge zany, varatra milatsaka zany, loza nge zany. Misy fanoharana anankiray ny tenenin' Jesosy, sary entina manohatra amin'ny fiainantsika olombelona, ao amin'ny filazantsara ny Luka 10:30, ny amin'ilay lehilahy anankiray nidina avy any Jerosalema andeha ho any Jeriko, teny an-dalana teny izy dia azony jiolahy. Rehefa azon'ilay jiolahy izy dia nendahany ny lambany dia noratrainy. Ary rehefa saika maty mihitsy, zay vao lozaka. Loza zany, tsy misy hafa amin'izany mihitsy ny ataon'ny devoly amin'ny fiainan'ny olombelona. Tsy misy hafa amin'izany mihitsy zay mifanena aminy mandrangirangy, zay mifanena aminy mahita faisana, zay mifanena aminy idiran-doza, zay mifanena aminy dia potika sy rava levina avokoa. Ao ny mitomany, ao ny mamoy fo, ao ny very hevitra, ao ny tena miseto lalina, mikikiky ary matsapa-tena ho very mihitsy azy. Fa anankiray koa akasika ny fampitena sy faharavana, fahasimbana io, tiako no azadeno. Misy koa olona manimba olona, ny devoly ihany no ambadika izay, fa saingy izao olona ihany no manimba olona. Ianaro ny heviteny, raha nananatra ny fiangonana i Paoly toy ny lazainy tamin'ny rahalasy anabavy Hebreo 12:17, manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo ianareo mba tsy hampipitsoka, na hoe animba ny tongotry ny mandringy, na ny malemy, na ny osaosy ireo mbola tsy tanteraka fa mba hasitra anazy. Dia mandeha izy dia niteny tamin'ny Pst Toky ao amin'ny 9:7 amin'ny boky voalohany hoe taniremo manafotoana na koa hoe manimba
ny malemy. Mbola naveriny io teny io amin'ny andininy maro samihafa. Fa amin'ny Koritianina voalohany toko 10:7-10 dia misy teny izay mivaky toy izao ny anaran'ny Tompo. Koritianina voalohany toko 10:7-13. Aza mety ho fitany ianareo fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Olona manimba olona. Mety amin'ny alalan'ny teny mandratra, teny manafitoana, teny mahery, teny tsy tanirify ho an'ilay olona hitenenana, teny tafahoatra, dia tafitoana ilay ankiray maratra fo, malahelo, voadona, dia misy tsy mivavaka tsony. Naninona ianao tsy mivavaka tsony? Aiza ianao to tsy hita tsony? Manahirane. Ry havana, misy fihetsika tsy voatambina, toetra ratsy, fitondran-tena hafa, fiainana tsy mazava, fiarahamonina tsy milamina. Dia ilay olona io ihany no ampiasainy ny devoly sy atsangany devoly animba olona. Engane mba tsisy eto anivontsika izany. Tsy ho mpanan-ketraka ne ianao fa ho mpampahery. Tsy ho mpanimba ne ianao fa ho mpanangana. Amen na ve? Zay ny tsy tokony hanaovana zavatra hafa. Misy olona eto ny fahatsorana avy any. Izy mijery anao mba tiaka référence, tia metraka anao référence amin'ny fiainana eo amin'ny fanarahana ny Tompo. Misy zavatra tsy momby nefa hita neny aminao. Dia tafitoana izy, tsy nivavaka tsony izy. Ianao ilay nieritrereto no référence mantsy namaritany ny ray fiangonana sy le fiangonana maha izy azy. Neveriko tena zavatra mihitsy, neveriko tena tsisy fitaka, neveriko tena hoe tena io tena izy, kay zavatra hafa no hitako. Tsisy eto anivontsika ny zavatra mahatafitohina. Andriamanitra ny amindra foka hitarika ny tsirairay avy ho amin'ny tena fijoroana marina araka n'Andriamanitra. Amen. Somary apetrakintsika eo iny. Fa fahatelo loharano fototry ny fahasimbana. Aza adino misy koa nge olona manimba teny. Manimba tena. Hoy no abolina toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahadalan'ny olona ihany no mahasimba ny alehiny, ka amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony. Izy ihany manimba ny tenany. Izy ihany manapotika ny tenany. Hoy ny antsoantson'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:9-20. Aza manimba tena. Frera, aza manimba tena. Sera, oka tsisy animba tena. Hoy no Hosea toko 13:7. Nanimba tena ianao ry Israely eo. Ahoana moa le manimba tena? Monomonina amin'ny zavatra tsy misy tekany, mpanometsiny, mpitapatapa, mpanakinana n'Andriamanitra sy ny fitondrana. Amin'ny zavatra rehetra dia monomonina. Efa mba ataon'Andriamanitra ihany izay mety. Ary misy lalana tian'Andriamanitra hitondrana azy. Fa zao olony fimonomononana, olony tapatapa, olony fanomezantsiny. Hany ka manimba tena izy. Fa misy koa ny miavonavona, araka le nilazaina tamin'ny maraina, fiavonavonana
mialoha ny fahalavony, freriana, mialoha ny fahasimbana sy ny fahampitehana. Avinavina. Mivavaka izay mba ho tahin'Andriamanitra ianao. Fa natondraka aza ny ronono sy tantely tsaroa foan'Andriamanitra. Midina ambany mba hiarahany Jesosy aminao mandrakariva. Mety ho ampiasain'ny tompo ianao any amin'ny sehatra misy anao any, ary angamba amiratra noho ny afo, fa saingy izao tehirizo amin'ny fanetetena ny fitahiana sy ny fampiasan'Andriamanitra anao mba tsy ho rava izany. Ny tsy fampim-bavaka io koa manimba, tsy ampivavaka. Ary ny devoly amin'izao dia fetsy, ay mihitsy miditra amin'ny vatana ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny olona anankiray, dia saritany, akorotany, ataony ambony ambany. Inona ny tanjony? Ianao ilay tsy ho connecté amin'Andriamanitra mihitsy, tsy ampitenin'Andriamanitra, tsy ampivavaka, mora aminy amin'izay ny mandavo anao sy misambotra anao rehefa avy eo. Fa raha miezaka ianao, ny fahaiza mandamina tsara no entinao miady, anampy anao Andriamanitra, tsy amela anao irery izy. Ny kitoto, ny tsy fiambenana rehetra amin'ny endrika maro samihafa, dia fanimban-tena. Zay ny tsy mahasasatra anay miresaka mietona. Efa tsy voafehiny tambajotra tserasera, aleo ajanona mihitsy. Tsaratsara kokoa ny tsy manao Facebook, dia ho tonga any an-danitra nanantoka mandrakizay, toy izay hanao Facebook nefa ho very any amin'ny elo ny tena ray manontolo. Tsy hoe za tsy manao an'ilay izy dia miarahaba tena, fa ny asoanao mihitsy ny kendrenay, ny ampandroso anao mihitsy ny tanjonay, ary adidinay mitory ny marina sy mahitsy aminao araka ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Amen. Fitaovana ray tena mahomby ampiasain'ny devoly hanimbanana izao tontolo izao, ny resaka serasera. Zay mbola apetraka foana, angataon'ny tompo. Aoka ianao no hife ny serasera, fa tsy ny serasera no hife anao. Amen na mafy be azafady. Alleluia. Fahatelo, amin'ilay fizarana fahatelo tsika izao. Somary mandingana kely tsika noho ny fotoana. Raha izany sy zany azy no loharano sy fototra ny toerany fahasimbana sy ny fampitehana izay nijerevantsika tamin'ny ampahany. Dia tsika hiditra amin'ity fizarana fahatelo ty, eto ny tenenako hoe na inona endrika fahasimbana sy fampitehana nazo anao a, manana vahaolana azo antoka ho anao Andriamanitra. Ary amin'ity hariva ity fotoana voatendry, andaminan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zay manaiky rehetra androany a, isy fanamboarana mahagaga ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fahasalamany, eo amin'ny tokantranony, eo amin'ny fidiram-bolany, eo amin'ny fanoloran-tenany sy ny fiainam-panahy indrindraindrindra. Ho amboarin'Andriamanitra izany, ho amboarin'Andriamanitra izany. Amen, 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 amen. Fizarana roa izy ity. Voalohany a, na dia ho aza zany karazany zavatra misafotofoto rehetrarehetra zany, ary masontsika mahita ny sofintsika mandre. Vao miresaka ny olona ray dia tonga dia fantatra, simby ty olona ity, potika ty olona ity. Fampitehana mety samihafa, ny ray any amin'ny fahasalamana, ny ray any amin'ny fanoloran-tenany. Fantatra amin'ny fomba fiteny hoe aiza marary azy, fantatra amin'ny fihetsiketsika ivelany hoe inona ny zavatra simba eny aminy. Olom-bovonjy izy, nefa resaka aranofo, zay foana. Ahoana rahalahy, eo mba miresaka aminy mba seritseriny ery, ahoana rahalahy, kivy ahy, ketraka, tsy hitako tsony zay marina e.
dia menomenina eo izy simba mampalahelo fa simba fa tia ny anankiray mahafinaritra na dia ho ary zany rehetrarehetra zany a misy kosa olona tena hoe tsy mbola simba mihitsy. Anao aleloha mafy be zay tsy mbola simba mihitsy. Eganeka tsika menakavy rehetra dia mbola tsy simba mihitsy dia tsy ho simba mihitsy ianao mandrapiverin'i Jesosy. Mipaika ny amin'ny heritaona ohatr'izao fa mbola tsy simba ianao. Amen. Dia hitsodranao anao zay mity arivo ty, hiaro anao ane Andriamanitra, hitahiry anao amin'ny fanondram-pony ene izy. Ny tana maheriny ene no hiazona anao ka tsisy arobaka eo an-tanany. Eo ambany elany ene no anarony ananao mba tsy azo fahavalokitiany ianao. Ny fanany ene anangana faneva hiaro anao na dia avy toy ny ony azo fahavalo. Ny fahasoavany dia ampy ho anao. Hoy ny Isaia 4:17 fedina rehetra zay voaforona amelezana anao tsisy ambinina, tsisy ambinina, tsisy ambinina, tsisy ambinina. Angamba ny devoly manomana tetika ady isan'andro. Io ihany io mandeha be ny fanoloran-tenany, mandeha be ny fiainam-panahiny, tena tsy azo sakanana mihitsy. Jereo fa ampiasain'Andriamanitra izy, jereo fomba hitahian'Andriamanitra amin'ny fiainany, dia ho pitentsika io, ravatsika io, dia nanomana zavatra be dia be izy. Faza matahotra. Nafiry fiadina voavorona, mbola foronina amelezana anao, fiampangana, fanaratsiana, fanendrikendrena, fanosorapotaka, tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen, 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 amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra Isaia 7:20, izao Jehova no mpiaro io, isaky ny ray mpimaso no andemako azy. Iaro azy aho tsisy animbazinano ralina, iaro azy aho. Hoarovany tompo ianao ranabavy, hoarovany tompo ianao ralahy, fiainam-panahinao, fanoloran-tenanao, ny hafanamponao, firetanao, fiainana masina ao anatinao, tohatra an'Andriamanitra, te-mpanaraka anao, hoarovan'Andriamanitra. Hoarovan'Andriamanitra ne Jesosy mamonjy. Mampalahelo be mijery ireo fiangonana fito tany Azia, ny akamarony tamin'izy ireo dia nisy zavatra izay nanan-kiana ny tompo azy ary tena nanoera ny tompo azy. Ahoana moa zany hoe ny ankiray mandefitra amin'ny vehivavy Jezebela, mandefitra amin'ny ota. Efa fantatra fa le ota le izy, saingy sponsor angamba, sponsor le tompo natoka voalohany, dia tsy sany le tompona ndraikitra ny kitihana nataony ininona. Angamba namany akaiky hainy tosabo io fa io prosiko io attention sasany zany natao fampianaran'ny Balama naloko ny olona inana enana terina tamin'ny sampy. Sasany mampalahelo fa ataotsika hivavaka androany tsika atambatra ny herin'ny fony saina fanahy. Andriamanitra iaro an' Jesosy mamonjy, arovo Jesosy mamonjy Andriamanitra. Tsy anankireto ny fanahy mamitaka amin'ny anaran'i Jesosy, fanahy avy amin'ny framaso rehetra tsy anankireto. Alleluia, 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 alleluia. Na 4 miliara mety ho tambiny zany, na 4 miliara lavitsika amin'ny herintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen na ve? Mba tena ho namako ve ianao amin'izany? Mba tena ho namana efatra amin'ny rahalahy ve ianao hiady amin'izany? Ny tanjonsika dia sao ihany, Jesosy mamonjy voatahiry sy voaro hatramin'ny farany. Halleluia. Ho tehiriziny tompany ny tanora rehetra, tsisy ho lavo, tsisy ho potiky, tsisy bevoka tsy manambady. Amen, 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 amen. Mba hivoaka mariazy manomboka izao ny akamarony. Dia rehefa matovoaka mariazy ianao teneno zay, etoana izy pasteur Raymond sy pasteur Benjany
chaîne sy fitarian-kira mba fanentanana ny amin'ny espasy. Sy tanana mivaova dia aleluia mafy be ho an'i Jesosy azafady. Amen. Pasteur Franco eo nosy be iantoka ny fametrahan-tanana. Amen. Be azafady. Aleluia. Hoy ny tenin'Andriamanitra tsy matorina rendrehana ampiaro anao. Ny fonao aneo arovany ny herin'Andriamanitra. Mandeha daholo ny fanakanana, faminganana, gafigafy, takilariera sy ny daka tsy hita maso rehetra. Fa odi-tsokatra ilatsaka vandra, ianoy izany ry azon-tambosiko, ianoy izany ry azon-tambosiko. Zareo tsara i Paoly apôstôly nazera fa tsy vaky. Ohatran'ireny baolina ireny ngamba ny fiheverako azy. Devoly mieritreritra atotako mafy be ty arakaraky ny nanatotonany azy vao maika niakatra ambonimbony, hiakatra ambonimbony. Arakaraky ny anotonana anao vao maika hisandratra ianao. Arakaraky ny amtena anao vao maika hiakatra ny niveau anao amin'ny lafiny rehetra. Amen, amen, amen. Amarana antsika azy. Misy olona eto tena simba, tena potika, ravarava mihitsy, motsamotsana. Ary ngamba izy mety efa nieritreritra, tsisy hevitra tsony, tsisy fanantenana tsony. Zay nizy ny amiko. Mbola hositrana ve ty aretiko ty? Mbola hivavy ty problème ty? Mbola isy fanantenana vaovao ve? Mbola mba hiverina indray eto amin'ny tareko ve zany hoe tsikitsiky? Misento izy isaky mieritreritra amin'ny fiainany. Trosan'olona ato, olana ato, problema ty. Indray efa tsy te hivoaka ny trano satria inona momba antenainy, inona sisano antenainy. Misy olona angamba miandro fahafatesana fotsiny sisa satria very hevitra tanteraka ary tena mamoy fo tanteraka. Tsy ahoy aminao. Ho anao zay tratran'izany toerana tsy mahomby zany, tianao Jesosy, tianao Jesosy, tianao Jesosy. Ary amin'ity hariva ity averiko indray mandeha fotoana voatendry hidiran'Andriamanitra tsetra eo amin'ny fiainanao. Te hitondra fandaminana sy fanambarana goavana zay tsy voavidina vola amin'ny karena. Amin'ity an'ity ihany ho afaka ianao, ho sitrana ianao, hivamy problemanao, andray fanasitranana mahagaga ianao. Ary ho averin'Andriamanitra milon'ny zavatra rehetra. To hitako eto sady, hitako eto sady misy olona eto amin'ity toerana ity andray mirakla mahagaga amin'ity semaine na diavintsika ity. Halleluja. Miomana, miomana. Ary zao arivo zao hivavaka tsika, isy olona anaovany tompo zava-bahagaga, asa mahatalanjona eto amin'ity toerana ity andro ho an'izay rehetra mino e. Amen. Misy fijoroana vavolombelona tiako zaraina saingy tsy ampitsony ny fotoana. Fa zao dao tsika hivavaka. Tiako hiakatra ny finoanao zao. Tiako hiakatra ny finoanao. Aza heverina hoe manonofy ianao mandeha an'izao fanambarana zao. Tsy ahoy aminao fa tena Andriamanitra tia anao mihitsy. Andriamanitra mijery anao mihitsy. Andriamanitra te hiasa ho anao mihitsy. Amerina ny zavatra rehetra ravarava, potipotika, izy mihitsy no hiasa eo amin'ny fiainanao androany. Halleluja. Noho izany esoro ny fisalasalana rehetra. Oka tsy hisy salasala. Raha ianao mitondra beky tonga eto, averiko, raha mitondra beky ianao sanatria tonga eto, aza eritreretana tsony zany fa midiny eto Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Ny heriny mihitsy no andrakotra ny tongotrao rehetra, ary ny komandy rehetra miaingany amin'ny ato
voanao mipaka amin'ny lalan-drasy ny taolana rehetra dia tsisy olona isalasala eto manana finoana ianao aza mieritreritra mihitsy tena question amina million nge ty problemako ty pasteur centaine de millions, dizaine de millions tsia na inona ho alo hiakatra amin'ny finoanao androany mba hanetsika an'Andriamanitra amin'ny fiainanao anamboatra ny zavatra rehetra ary faran'izay lazaiko ninona tsy fahombiazana na firy taona na firy volana na firy andro fotoany ty arivo ty tena hibebahanao ny amin'izany ary andaminanao ny fiainanao anatrehan'ny tompo regleo zay asain'Andriamanitra reglenao dia avelao Andriamanitra ny regle ny ambiny rehetra amen sera efa hidy Jesosy frera efa eto mifanahy masina zao efa eto Andriamanitra eny an-tanan Jesosy le fanala hidy androany zay voainy rehetra te mivoa androany zay diny rehetra te mihidy androany zay atsangany tsy azony devoly ravaina sy sakanana avelao hiasa Andriamanitra mba anangana ny zavatra rehetra dia hitanao amin'ny fomba mahagaga izy androany amen tapitra ny 30 minitra ko taotsika hivavaka zao spécial ho an'ny marary ny appel ataona ety ho an'ny marary zay marary tonga eto ninona retinao atsoko ianao ho anao zay manana olana ninona problemanao tongava eto dia hivavaka tsika ametraka ny zavatra rehetra manana finoana hiasa ho anao Andriamanitra androany amenna mafy be azafady amenna mafy be azafady miaraka amin'ny tanana miofaofa mino ao tompo fa tsisy za tsangantsika rehetra rotratsy ainao atao na dia zay maty tao ampasana hainao natsangana tsy misy herina faefana masakana anao amia narani Jesosy nafaka yaretiku tua saruta mandorkan yako oh mamjaf Tuhanku sitano Jesosy haleluya senatono tamparti mewe patoviam ke Jesosy mana penungan yusita nawan tuani yusita kata
tsika am'izao fotoan'izao. Sotra Andriamanitra, sotra fa le fitiavana sy mondrafonao. Tena namboatra, tena namboatra ny fiainana ara-panahy, ara-tokatrano, ara-pahasalamana amin'ny lafim-piainana rehetra. Sotra Jesosy. Halleluja. Mitondra vahaolana maka ho an'reto ramasana pavy reto. Ny anaran'i Jesosy. Tsisy aretina mahazo mijanona eto androany, tsisy aretina mahazo mijanona intsony eto androany. Sitrana tanteraka, afaka tanteraka amin'ny anarana herin'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Zao andehandeha eto am-pulpity izay teny mirana amin'izao fotoan'izao dia ametaka ny tananay manandrify anareo. Samy mivavaka, raisy le fanasitanana, raisy le vahaolana, raisy ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Sitany le tanapavy rehetra eto, sitany tsisy aretina mahazo mijanona intsony ato. Amboary Andriamanitra, amboary Tompo, amboary Tompo, amboary Jesosy. Oka mihitsy miainao manamboatra. Halleluja. Ny olana rehetra, tsy fahasalamana rehetra, tiako hiala an-goroneta, hiala amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoan'izao. Halleluja, halleluja. Avy Tompo, sotra Jesosy. Jereo reto ranako reto, Tompo, mamelatra ny tananay manandrify ny maniko izay. Mitondra midavaka sy tsodrano azy ireo. Sitana ny aretina rehetra androany, sitana ny aretina rehetra. Ny olana rehetra dia mivaha amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy mahazo mijanona intsony. Sotra Tompo, halleluja, halleluja. Sotra Tompo, halleluja. Manana finoana, raisy ny fanasitanana, raisy ny vahaolana. Manana finoana amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Misy efa sitanao, misy efa sitanao. Solako Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Mino ao Tompo fa tsy zavatra hita tsy hainao atao. Nandizay madio tao am-pasanazy hainao. Natsangana tsy misy Sotantotsika fa misy efa sitanao amin'izao fotoan'izao. Sama mihaino tsara, andeha ampiasa finoana sy hanetsika finoantsika. Zay zavatra tsy hainao natao ao aorianan'ity vavaka ity dia ataovy zany. Ary dia raisy le fanasitranana. Ny olonanao teneno amin'ny mpinoana androany. Misaotra Jesosy eo fa nivaha ny olonako, nivaha ny problemako. Afakao lasika rehetra reverina mafy be. Sotra Andriamanitra, sotra Jesosy Kristy, sotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Sitanao, mivaha ny olonako amin'ny anaran'i Jesosy. Mandeha ry Satana, rato ny devily
iala tanteraka manomboka androany ny voninahitra Andriamanitra no hitako ny fiainako. Sotra tompoko etsy eo amin'izay le finoanao ary raha isina fanasitana milo atompo tsy zavatsa